Namoaka manamboninahitry ny POLISIM-PIRENENA sy mianadahy vaovao indray ny SEKOLY ambony ny POLISIM-PIRENENA ao IVATO. Ny 20 amin'izy ireo dia nivoaka commissaire de police ary ny 20 ambiny kosa dia officier de police araka ny famoaham-bavao nataon'ny POLISIM-PIRENENA. Nataon'ny andro zoma teny IVATO ny famoahana ara-pomba ofisialy reto manamboninahitra eo amin'ny POLISIM-PIRENENA ireto. Efa herinandro maromaro izay no tsy nilatsaka ny orana eo anivon'ny faritra maro to Madagasikara, anisan'ny tena mijaly amin'izany tsy fahampian'ny latsakorana izany faritra Nalamanga sy Matsihatra ambony. Nanazava araka izany ny Volola Raolojao, tale jeneraly ny famantarana ny toetrandro fa handatsaka orana tsy voajanahary ny avy amin'ny sampanasany miaraka amin'ny jirama amin'ny fiandohan'ny volana desambra. Anoany io izy vao vory ny fepetra rehetra ahafana mandatsaka izany orana tsy voajanahary izany. Anisan'izany fepetra izany ny fisian'ny rahona ampy misy ny orana tsy maintsy arotsaka. Any amin'ny faran'ny volana Novambra mantsy vao mety isy rahona ary amin'ny talata na alarobia voalohan'ny volana desambra vao antenaina isian'ny rotsakorana natoraly. Tsy ho ela dia Hisokatra ny fiantsonan'ny fiarakodia Fisandratana Ambohimanambola araka ny fanambarana natao ministra ny FITATERANA ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Andriamandranto androany zoma. Nisy mbola fisian'ny mpandrindra io toeram-piantsonana io no antony mahatonga azy io tsy mbola hafa mihodina hatramin'izao ho hatrany ny ministra raha ny fantatra dia niemotra indray ny Confédération nationale misahana ny FITATERANA izay no heverina andrindra sy hitatana ity fiantsonan'ny fiara-pitatatra ity. Tsy maintsy misy ny antso tolobalitra vaovao ahafahana manendry ny mpitatana sy ny mpandrindra vaovao raha toka marina izany hoy ny ministra.